Record FM manolotra anao izao Tsirambina nosoratany Rakotoarivelo Antonio na Airtox Zoma Mirina Ilaina Zoto Arliva no hanome aina ny tantara nandray feo sinana totosa miaro fi Tsirambina Allô tonga vangana ianao rivo aty amin'ny hôpitaly fa marary mafy indray nge dady fa misy inandray reo landy angana ho azavao tsara aloha fa inona ty taitaitra be ty marary mafy indray ho dada malaky ianao fa tsy hitako tsozy atao tonga dia tsy aloha ny dokotera ako ato mbola natiora fiasana dia tsy afaka miala mihitsy miankina manaina nge ty rivo e fa maninona raha mihery ianao dia mba makaty aloha dia n'izao e fangaty tsy mba misaina koa mpampiasa anareo fa dia tsy malala hoe olona marary enao ty kory lany dia taitaitra be oatra ninona ao rehefa lamidamiko ny ato dia hiera mitarea dia ho avy malaky ianao dia mitondra vola fa tsy haiko izay lazain'ny dokotera avy eo mety nany amin'ny salle de réanimation any manko dada fangany tsy misy vola tsony misy aty fa atahorako tsy ho ampy e ary aingana moa ianao fa aza dia mangena hena fotsiny any tapahako ary ty dia ho avy dia milamina ihany fa aza dia taitaitra ohatran'io dia izao ve ianao vao tonga arivo ela be ianao nefa ny lohako ato efa mila vaky mihitsiny ny anareo koa vao tonga ny olona dia menimenina sady nao totonga aloha tsy fantatrareo kory ny zava-nisy tany nanao na aloha dady efoadindray kosa ve ianao vao tonga ko aiza ny olona tsy hitainitaina mafy inona zao no nampiletika anao tany nanaka vola tany amin'ny banky ry ary landy tany dia taraiky kely ianao ihany koa fa ny ambotay azy mamely amin'izao oro zao ary ajanao niany mihitsy aloha ny menimenina fa efa hito ahy fa nanao ao ny dada zao tsy atahorana ho ny aina ozy ny dokotera fa na izany aza mbola ao amin'ny salle de réanimation foana izy tsara kosa izany dia ahoana hony inona natao miandry ianao dia makany amin'ny brao ny fahasainy makany tsikako izany anie mahatonga ana hododina miandry ianao ohatran'izao e ka andao ary fa efa hito ahy enjana koa ty mahazo antsika ity rivoka ahoany ty dada tsy maintsy alefany ivelany ity tsy misy hevitra ty fa tsy maintsy alefana izy tsy vita eto ny fitsaboana ka tsy maintsy anydray izany no toizana ny fitsaboana azy dia ahoana nefa ny atao amin'izany soa aloha fa mba ny frantsa izy no alefa mba misy andry dada to any fa milamina aloha izay nipetrahany any marina tokoa aloha izay ary tena tsy tao an-tsaiko mihitsy iny izay nge nitenenako anao hoe aza dia taitaitra ohatran'io fa namitony tsara fa manjary na ny zavatra atao ary tsy mandeha amin'izay loniny ataovy eo aminao kosa raha aloha ilay toerako e raiko ane iny olona tsy manam-paharoa amiko eto tany sady neny efa tsy eto akaiko tsony koa eny fantatra ane izany fa tsy ahitamba orana ane izany ry landy mitony fotsiny ianao fa tsy maintsy sitrana izy na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana misaotra anao amin'izany fa manome hery lehibe ho ahy aloha izany teninao izany ka izao no ataontsika ianao manaraka azy ihany dia ny andro dadatoa izany nareo aloha no mipetraka iantso azy mihitsy io izao dia iresaka amin'ny zava-misy rehetra dia hijanona izany ianao sao dia mba tokony haka congé ianao dia miaraka tsika ka tsy mety re izany ry landy tsy mety ahoany aza manahy ianao fa tenainiko ry dadatoa dia manampy anao any izy tsy maintsy mitady vola fa tsy haina izy vandaniana any eny ariko rehefa izay moa no hitanao fa mety tsy manina izay zany ry landy fa mahereza dia mitonia tsy irery ianao amin'izao tsy fahasalamany dady izao izaho eto foana ary dada toko efa nyteneniko fa vonina nampy tsara na eo amin'ny lafin'ny vola na eo amin'ny lafin'ny fikarakarana mentso foana rehefa misy vaovao izay mahereza izany vatiko izany misaotra rivo raha misy fomba azo atao ihany dia mba tonga avy ianao fa ny vola nge tsy angidy roviny mino afa ampiny eo belatany antsika izay fanampiana araka ny lasainy dadatoa eny rehefa iresaka mitalehanay ahy miteny aminao ihany rehefa misy vaovao eny ary misaotra rivo izay fa iny tamin'ny manantony iny koa ny dokotera mahereza izany vatiko izany mivavaka ho anao sy dada mirary soaky feloma
kosa ny fepetrarahana ty izany. Tsy mitovy ny amin'ny Madagasikara mihitsy amin'ny fomba fitsidihana marary ity. Indray mandeha isan'andro ny dada no azo fangina. Enjany ity ka aleo mihitsy aloha mipetraka kely eto amin'ity zesty fa reraka koa zany. Dada tokoa lasa tsy maintsy hitsena ny zanany avy mianatra. Hoay, marary mafy angamba izaza tosika amin'ny fandriana misy kodiarana iny fa mikorobaka be ireo dokotera namonjy an'iny daholo. Fa aiza zany ny olona manaraka iny? Ineny ka io eny fa tafiditra ao amin'ny trano famelomanaina koa dia io asain'ny dokotera miandro ivelany io. Tena sahiran-tsaina sady tsy mahatombona mihitsy izy izany sady miresaka amin'ny findainy. Enjana rehefa manana marary ohatr'izao ka ary ohatran'ny malagasy ohatr' ihany koa nge izy izany. Hianoko daholo mantsy izany resahany amin'ny telefona izany. Aleo hoe andramako atonina dia resahako rehefa tapaka eo ny antsony. Azafady hoe Ramse, iny kosa eny fa manantona. Salama tompoko, miaratsiny raha manelingelina anao fa henoko anao teo miantso dia fantatra hoe malagasy ohatrana ihany. Salama tompoko, tsy maninona ka. Manana marary ato nga ianao sa ny amiantso ny zanako iny nentin'ny dokotera niditra ao iny? Zanakao iny. Ny any raiky no marary ato. Zany ve? Ie. Stéphane aloha ny anarako malagasy ohatranao tokoa fa niteren'ny fitadiavana dia aty Frantsa no mipetraka Ny andray Madame Hollande mipetraka ny Madagasikara izay dia narary dada dia tsy vita tany ny fitsaboana azy dia izao nentina aty izao. Zany ve? Ie. So ihany zany fa mba manana fahafahana mitsabo azy aty nareo fa raha tsy zany angamba dia holozako. Izay mihitsy angeny olana any amintsika vao aretina sarotsarotra kely dia tsy vitany fa tsy maintsy alefa aty ivelany aty ohatran'izao foana. Nefa ny malagasy rehetra tsy havita hitondra ny marary tahaka an'izao daholo Tena manahirana mihitsy. Nga hita tsony fa izay aloha zava-misy. Fa hono raha tsy madiso any amin'ny hotely zany nareo no mipetraka sa? Ka sofa mba misy ny dadatoa le vadiko aty dia mba any izay aloha no mipetraka. Za moa zany marimarina kokoa fa ny vadiko mbola tsy aty kosa azo lazaina milamina ihany zany iny azo hoe zanako iny dia voan'ny loza mihitsiko. Lalao teny tokotany izy dia natelina zavatra ngezangeza dia zany dia izao entina aty amin'ny hôpitaly izao tsy haina nahoana. Mpahaloza koa zany nen'le raiko indray ny voany no misimba dia tsy maintsy mbola tarafina tsara dia hita eo na hosoloana na mbola azo tsaboana. Enjana be zany mahazo ny rainao zany mirary soa madama, maniry antsika mba samy anana fahasitranany misaotra Ramse efa mivavaka mafy mihitsy izao mba tsy ho tojo n'izany fanoloana ny voan'ny dady izany fa mba ho azo tsaboana tsara fa tena ohatry no enjana izy ity Rivo, aiza ianao Fojatata fa lasa izy tsy hitanao ve iny atosika ilay dokotera mivoaka ny hevitra iny izy fonjeo misy Rivo marary mafy izy. Inona ty mampiantroantro anao ty Irlandy aleo aloha tsabo ny dokotera inona ty mahazo anao ty tsabo andrainao le izy Rivo fonjeo dada malaky ianao fonjeo izy Rivo tsy ho hitantsika ntsony eny indra lasa fonjeo efa tsy afaka mihetsika eto Oay nanonofo ratsy be marina ny antsoantso mafy Landy ny antsoantso mafy anavitra ny dada tsy afa-nihetsika hoana izy inona koa ary ny dikan'izany nofoko izany dia ho sanatria ve ka isy anjohan'ny dady any sanatria ka maty izy tsy mandro mihitsy zany saiko izany marina dia ahoana inona no ataoko aleo mihitsy aloha atsoko teny izao Landy ka sady mba nytaniko sao misy vaovao any
izay mihitsy aloha nandeha ataoko tsy tongatonga ho azy zany no nofoko teo hoe manaony ianao madama? Manahoana ianao dokotera? Tena malagasy koa ty dokotera mandray aty izany. Hitany tamin'ny ato tantaratasy tany angamba hoe malagasy zay dia tonga dia niteny malagasy izy. Mazoto ireny ianao? Ianao no manaraka an'ilay rangamarary eo iny? Eny tompoko. Izany docteur Sébastien. Vao niditra tato nareo ditako hoe malagasy toako. Tsy za rery ny dokotera malagasy ato fa misy tely manada zay. Samy manana manavanana ny dolo zay ary zany no mahatonga ao tompony andraikitra amin'ny fitsaboana ny rainao. Tsy maintsy hodidiana matsy ny rainao fa mbola mila tarafina tsara aloha. Zany ve dokotera? Misaotra anao aloha dokotera. Mba ataovy re izay mety fa samy malagasy amintsika e. Aza matahotra ianao e. Marina mihitsy voalaza anao zay fa zao mbola verina jerena ny rainao dia miankina amin'izay ny toy ny tantara. Na mbola azo tsaboana ilay voany simba na tsy maintsy soloana. Fa raha tsy madiso ianao rery angamba manaraka azy aty? Eny dokotera. Fa miaraka amiko aty ihany ny dadatoako indraindray ka. Ohatra mahatsara zavatra kosa zany. Izy riry no manaraka amin'ny marary. Mila miketrika lary Sébastien fa se raha manatona ny lahandray ty zany. Ay, zay mba vao azoko ambara aminao fa miandry an'izay aloha tsika zany. Mampiantsa anao ihany rehefa misy vaovao indray. Misaotra dokotera. Mba ataovy re izay mety dia ho ataoko tokoa moa zany zay mety keo. Aza manahy ianao e. Aza keo rehefa nilazaiko aminao fa tsy misy mampatahotra anao ny amin'izany. Ino hono ny vaovao mahakasika ny rainao tao? Mbola verina hotoliana hono izy. Dia miankina amin'izay zany na mbola azo tsaboina na tsy maintsy soloana ilay voany. Mampitaitaina be izy ty ramose. Zany tokoa ka. Eny aza manary toka ianao fa efa tonga ty amin'ny tany tsara fitsaboany. Tsy misy atahorana zany. Na izany azako. Tsy tompony iainana itsika olombelona e. Ataovy ambony fotsiny fanantenany e. Tsy maintsy ho sitrana izy raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny havelomany. Misaotra anao aloha amin'ny fampaherezany. Tsy misy isaorana zany ka. Ny akoany tsy maintsy hodidiana ny zanako e. Mifaringotra ao amin'ny tendany eo hono ilay zavatra voateliny dia tsy maintsy hodidiana hozy ny dokotera. Zany ve? Loza koa zany. Fa ilay dokotera malagasy iny ihany zany no mitsabo mararitsika raha izany. Ny fandidiana mantsy ozy izy ny manavanana azy ato amin'ity hopitaly ity. Izy mihitsy nandray ato eo. Fa ohatrany tsy dia azoazoko zany ho ny dokotera iny. Tsy haiko ianao na ohatrako aloha e. Izy aloha somary ohatra miavony zany. Nefa ne dia samy malagasy zao ihany. Hitako. Zany hoe mety noho ny asany angamba mahatonga azy ianao ohatran'izanyko. Sahirana sy miasa saina angamba izy dia lasa kizitina sy miavona ohatran'ireny. Tsy haintsony. Panazany aza tsy tokony hisy fandraisany amin'ny fandraisan'olona anie zany. Marina aloha zany e. Za moa dia efa hatrany Madagasikara ny tratra ohatran'izany foana dia ohatrany tsy dia gaga tsony ahy. Zany ve? Ie. Ny mpitsabo vahiny aty aloha ohatrany tsy dia misy mpanao an'izany e. Zay aho vao sendra mpitsabo malagasy tahaka ny tiako. Dia mahagaga marina mihitsy tsika malagasy raha izany. Fa inona foana ary tia mampisisika ny landy amin'ny fahatongavako anty. Aizako isaky ny miantso zao dia hoe tongavy ianao fa tsy ahirana be aty na fikarakarana amin'ny dada. Tsy afaka manampy azy amin'ny hopitaly tsony koa ny dada to fa sahirana amin'ny asany sy ny fakana sy ny fanaterana ny zanany mianatra. Zany efa tia mbola tsy hay mihitsy zao na velan'ny talena ahoana. Aleo ranga ho tenenina aminy ihany aloha. Tenenina aminy ihany mahazo ahy dia hiteo ihany. Izy koa ve dia tsy mba handinika sy saina tsara amin'izao tranga mahazo azy ao e. Nefa ne ilay razokiny tamin'izaho lenera tamin'izaho nantsony landy iny. Ohatra ny sarotra rotony izany e. Tsy te halala mihitsy izy afa-tsy ny asany. Raha fotsiny modina andainga tamin'ny landy fa raha ny marina tsy nanaiky ingarainy raha tsy tapitra ny ora fiasana.
rehefa miasa dia miasa ozy aleo rangaha resahana aminy ihany dia teo infirmière amenez-le dans le bloc opératoire. Ikarakara ny fandidinana zanakao Ramsey. Miandry eo anao araka izany fa tsy azo idirana any. Eny tompoko, afaka mijery azy kosa ve rehefa vita ny fandidinana izay ataonareo aminy tompoko? Miandry aloha ianao hoe hita eo ihany izany avy eo fa miankina amin'ny zava-misy eo ihany. Zay fa lasa? Eny ary tompoko. Mba miavina rangaha zany raha olona ka tsy misy fifanajana na dia kely ary. Miretina sala amin'ireny ireny. Iny fa tamin'ny manantona ty ilay Ramsey mananjanaka ho didiny iny. Ary miasa saina be ny fahitako azy izany fa misy inona ary? Nanahoana izy tao Ramsey a? Zaho mbola miandry izao e. Mbola nisy narary tsy maintsy nijerena hony teo dia izao vao nampidirina any bloc opératoire hony ilay zanako. Dia efa nentin-jareo any aloha izao e. Izao mihitsy izy vao hiatrika ny fandidiana. Mahereza ianao e. Saotra indrindra. Miandry kely aloha ianao izany. Ny ahy koa ary rehefa avy eo vao fantatra ilay valilay fitiliana natao tamin'ny dada. Na moa izany fa dia miara-miandry eto tsika sy ianaoko. Miandry ny zanakao mantsy vao afaka mandray ahy ilay dokotera iny. Mampitaintaina izy ity madama. Ilay zanako vavy iny mantsy somary marefirefo izay dia izay mampatahotra ahy. Nanahoana izy tao madama? Misaotra an'Andriamanitra aloha fa mbola azo tsaboana hono ny voan'ny dady. Aikosa. Hiatrika fandidiana koa izy izany afaka ora vitsy. Izany ve? Ie. So ihany tokoa fa ratsy izany tena saika loza. Araka ny lehilahy zaikanao iny mantsy tena tsarotra izany mitady voa izany. Ie. Afa-tozo aloha izay ianao madama. Fitsaboana azy sisa andrasana izany. Fa ty fandidiana ity koa izao ny tena mbola enjana be. Dada mantsy efa mahazoazo taona izay ihany. Eny e, manana finoana fa azakivy izany. Misaotra anao fampahirezana Ramsey a. Tena hery lehibe ho ato koa izany amin'izao ady sarotra izao ary indrindrindrindra ity izaho miady rery. Fa ho tokoa ay e. Ianao tokoa ve nitenen'ilay dokotera iny hoe tsy azo jerena mivantana hono marary? Zaho koa range mba gaga e. Tsy azoko hoe inona ny antony izany. Dia tsy haiko mihitsy fa tena gaga na ianao an'izany a. Mbola tsy nahita an'ilay zanako mivantana zao mandra-pahavita izay fandidiana izay. Fa dia tazako lavitra fotsiny izy mbola tsy mahatsiaro tena. Izany ve? Fa inona raha mahatonga an'izany? Mba mahalasa saina koa izy izany a. Zaho kosa aloha tena tsy manaiky an'izany e. Vao ao amin'ny birao ny dokotera mihitsy azo avy eo resaka an'izany. Raha andalam-pandidinana ny zanako no manaiky hoe tsy azo idiranao fa rehefa vita kosa ny tokony atao tokony azo jerena tsara izy. Ka izay mihitsy aloha ny tokony ho izy. Tena misy tsy mazava izao e. Milamina tsara amin'izay kosa amin'izao ny lalana. Milamina tsara tsisy mpanelingely. Tsera be indray ilay tsiry Sébastien. Onga dia vola be indray reto marary anankireto ambany fiadinila reto. Sady reto zao gasoka mora ambakaina tsara. Se raha hitandrazana tokoa tsika fahasange mivola aloha marangaha amin'izao e. Nivadika tsikalankala-mbola indray izao aloha ilay tsikalankala-mpihavanana ny lalayntsika fantatrara malagasy rehefa samy tsy anaja ny fomba mampanaony ihany tsika dia aleo samy hitady izay maso azy e. Zaho aloha elany mbola afaka mijery ny zanaka elalavitra fa rehefa kelikely eo elahy tsy hita azy tsony. Atomboka milahy mantsy ty opération ty raha Stéphane. Hiatrika fandidiana ho ny dada afaka fotoana fohy io sy landy. Soiana aloha fa azo tsaboana tsara ilay vosimba tao aminy fa tsy hoe solona tanteraka araka ny tenenan'ilay dokotera taty. Efa zava-dehibe izany na dia mbola hiatrika fandidiana ary izy. Ohatran'ny mahalasa saina ihany ilay fipetra ny tenenin'izany dokotera izany an'ilany tamin'ny telefonina teo a. Manana ny marary tokony hananjo ahita ny marary mivantana foana. Tena misy tsy milamina mihitsy aho. Tena tsy maintsy hamonjy sy hanampy am-batoko na dia tsy hanaiky an'izany ary ngataleha.
na horoahany aho ary tsisy raha raiko an'izany vonjainy ty sady aloha koa dia mbola tsy sarotro izany raha raha dia andefa sotary eo ka hanenina azotriny amin'ny landa eo hoe tsy miraharaha sy tsy manampy azy amin'izao fitsaboana andrainy izao tapakarangaha ny hevitra fa raha pitsoderapitso ihany aho dia hiera na anaiky izy na tsy anaiky tongotra mbian-dakana ny ahy ty ka tsy miverina intsony so koa ka manao tompotrano miono ohatra ny zanaka nabavy ny fahasalamany rafozako eto za manana ny marary indray ty no tsy maharaka n'izay manjo azy ihany sao dia izao aloha dia aleo manao réservation andehanana rapitso hoe so fa tsy sarotra ny nazaoko viza noho ny fananana fianakaviana ambony tena tsy mahazava amiko ty zava-misy tiry madame Yolande ahoany fa maninona mony tsy avela hitanjanako tsony amin'izao fotoana izao na to inona mahazo azy ao tsy tokony ohatra izany mihitsy ny fipetra raisiny zareo mitovy angentsika izao ny ary izao mbola eto ampiandrasana mivalin'ny fandidinany raiko mbola tsy nivoaka tao ihany ry dokotera hatramin'izao na mitaintana mafy mihitsy ange za io ka tena tsy manaiky an'izao mihitsy aloha ninona zava-mitrangeto an'io tsy hay izao na efa mahatsiaro tena na tsy ny zanako ao ka tena malahelo mafy n'ilay sombonaiky mihitsy aho zany aleo aloha ivoaka eo ilay dokotera dia iarahantsika mihitsy ny manontany azy ireo amin'izao fepetra izao hitantsika eo amin'izay izay valiteniny tena marina ohatra ny famoafao be ihany matsy ny valiteny meniko eo aloha mandra-piandry any dokotera ivoaka ny fandidinany rainy madame Yolande aleo hijerijeri irika hidirana amin'ny hevitra nampidirana ny saintiakely iny aloha tsy maintsy mahitanao ary zanako androanina amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana tentena lorodady amin'izao tsy fahitanandry izao kiniko se ny dokotera fa nivoaka tao ka mba nanahoana re izay dady andraso aloha atonoko avy hatrano mihitsy dokotera dia anontaniako fa tena taintaina mafy mihitsy aho zany nanahoana izy tory dokotera na ny amin'ny broka angampitsika miresaka madama azavady mantalovany ianao raha te hafantatra vaovao fa tsy azo resana ny lala tsara miandranao ny amin'ny broka izay dia tsy mivalely ilay dokotera mifanontaniako fa dia ny lalany ihany ny zorony sady arahana teny anavana be dia tsy azo atao nininina mihitsy aleo ihany aloha andalo any fa efa dodina koa zany ary izay vaovao dri ary nakaisa ilay ramose teo saika hoe hiaraka anontany an'ilay fepetra izay nefa izao dia tsy hita tampoka teo ty izy aleo andeha rehefa tsy hita izy ka atao fitaintainana eto fotsiny avy eo indray izay miverina eo avy eo rehefa tonga eo izy mba nomenigarainy permission ihany marina so ihany ko fa efa vitako malina famandriana ny volandehanako lazao rariva aleo aloha no manomana kely netako dia akaina kely fa reraka koa ange izany fa mba vaovao tsara kosa aloha le nilazainy landy teo vita ho ny fandidina ny dada ary tsy misy atahorana ny fahasalamany amin'izao na dia mbola tsy nahatsiaro tena ary izy aleo aloha miomana ny amin'ny etomanana ihany fa mbola tsy hay izay fandaniana sy fiatraika ny fandidina natao iny ny mora azy moa tsy hay tsony fa aleo malina ihany raha malina aza amin'ny fiazo tokana aleo aloha lamina tsara daholo amin'izay ny zavatra rehetra fa dia raha namana raha iny ohatra amin'ny tady ho bebe aloha mila jerena daholo ny caméra de surveillance rehetra dia fahafana daholo izay profy mety ahitana trasy fa nitazona n'ilay zaza tato amin'ny hôpitaly toy izany koa reto taratasy marary rehetrareto aleo marinina tsirairay daholo sao raha isy-potsiny sy very-anjavony eo miezaka natao tonga dia dorana avy hatrany mihitsy aloha ny dossien'ilay marary anankiroa didina farany ireny mila maranitra tsara mihitsy ala Sébastien fa tsy hampafiry ny efa natao reto raha tsy mampiasa saina ohatr' izao mahatsy ala tsy miditra ny vola izy
Rainao aloha any amin'ny zalam-piampina ndray jery ny vidéo sy amin'ny mahafaviatra azy misy andre amin'ny marary reny. Ataoko tsisy trasy na dia kely azy eo ahafantarana hoe tonga teto reny. Tsy mahalala ny docteur Sébastien. Ariva ihany tiany andro sanako fa mbola tsy nahita ny endrika ao akory amin'izao na dia hoe manahoana ary ianao azy izay. Tsy raro ny koso izao e. Ilay dokotera-pendraikitra koa moa tsy azo mifampiresahana mihitsy fa hoe mbola tsy azo idirana hony ao. Tena tsy maintsy mitady hevitra ahitana anjanako aho fa tsy milamina saiko ka. So maninona ao izy. Tsy haiko izay hevitra ambadika izao tsy famelana hijery azy izao. Sao afenon'ireo ao ny zanako. Tsy maintsy mahita hevitra aho. Alao iandry alinalina kely dia hijaikitsaika ao amin'ilay hevitra misy an'izay tia kely iny. Izay no ataoko. Nefa ny hevitra rehetra ny misy caméra de surveillance. Tsy miraran'izany ahy. Na misy mahita na tsy misy mahita, tsy maintsy mahita ny zanako any tanjoko. Ary aleo tsy mandry alina izany koa fa aleo zao dia nizao mihitsy. Fa inona koa ary samy mampisafiretaka an'iray hopitaly ato izany? Ary ohatra maheno feona fiarana polisy koa anie izaho izany any ivelany. Fa misy inona ary? Dia sanatria hoe misy manafika ny hopitaly sa misy jiolahy tafiditra aty e? Tena matahotra ahy izany dia inona nefa ny ataoko? Aleo aloha jerena ny manodidina sady mijery Monsieur Stéphane koa mba ho namako fa ohatry ny matahotra ahy izany ka. Mino fa lasa mifoka sigarany ambadimbadika any. Ary inona ary izany olona mitabataba-biatsy ambadika izany? Anantona hijery any ve izaho sa hijanona eto e? Tena anatonako andrangah izany fa tia halala ny marina ka. Na izany aza nefa aloha mitandrina ihany fa tsy hay na jiolahy manafika aty amin'ny hopitaly izy izany. Aleo andeha moramora sady anara-drindrina dia hita eo. Andriamanitro, arovy sy tantany ny diako. Andriamanitro, fa misy inona? To Monsieur Stéphane nitazako samborin'ny polisy fa misy inona ary? Sady ohatra manazavazava be ange izy izany. Ireny efa lasa ny trombrant ilay dokotera miandraikitra amin'ny fitsaboana adala. Fa misy inona ary? Aleo rangaha raha ako andreny dia enoko eo amin'ny varavarana izay resaka ifanaovan'ireo any aho. Tsy ahalala ny marina mihitsy aho mantsy satria raha lasan'ireny polisy ireny ihany Monsieur Stéphane dia tsy misy olona afaka hitantara amiko ny marina intsony io. Ny dokotera tokoa efa tsy azo itokisana intsony. Izay mihitsy rangano andeha ataoko ka. Ary aleo mandeha aingana so tsy hainao amin'ny antsipriana eo ny resaka ifanaovan'ireny. Andriamanitro, lozy tia marina. Monsieur Stéphane indray hono ny voatazona sy diso amin'izao zava-mitrango izao. Tena izay vao mazava amiko ny tantara rehetra raha izany. Tena misy afera-maizina mba adika ataon'ireto dokotera reto ao izany. Dia izany ny antony tsy hamelany anay hijery mivatana amin'ny marary. Tena tsy fanina mihitsy ireto dokotera reto raha izany ka. Monsieur Stéphane indray hono lazaina fa adala sy mpanakorotana ato amin'ny hopitaly fa hoe tsy manana marary ato izany izy. Profon'izany ny fidirany akeriny tany amin'ny efitra misy marary izay tsy nahitany anjanany. Niezaka nanaporofo Monsieur Stéphane tamin'ny fitakiana ny fijerenana ato tantaratasy momba fitazonana ny zazany ato amin'ny hopitaly fa tsy nisy vokany. Nandà mafy ilay dokotera fa tsy misy taratasy momba azy izany ato ary namela malalaka an'ireo polisy izy hisava fa tsy nisy. Ohatran'izay ihany koa ny caméra de surveillance. Efa niferenana ny jerena daholo nanomboka tamin'ny idirana izy mianaka tato fa efa tsy nisy intsony na vidéo mampiseho an'izany. Tena efa maty-paika daholo izany nitetika adin'ireto dokotera reto a. Lasa ny polisy any Monsieur Stéphane fa mitombona daholo ny fiampangana azy hoe mpanakorotana ny hopitaly izy. Tena lozy ity.
tena leo aloha rangahatsoko rehefa hoe aiza misy azy fa tena matahotra zany ka. Allô? Hita zay iny mission voalohany. Afaka tsara zay ny adalany ya Stéphane. Tsy malala ny docteur Sébastien la. So everiny lafa tonga ho azy tamin'izao toeraka izao ary aratsy niketrika. Koko le tsy mitovy ny fiasany maranitra mihoatra lavitra noho ny an'lany aty. Saika hitondra amin'ny sandro fotsiny koa le rito iny raha tsy tonga rapotona ny polisy. Efa natahotra ihany sady le ry koa misy hoanina ihany raha fahitako azy. Mampiasa hery amin'ny lahy le tsy fasaina ihany dia ampy entiko miady amin'ny lahy. Vita amin'ny momba ny lahy zay. Miditra ny misy manaraka indray zao. Anazany ary aleo aloha lamindamina ihany fa sao misy mahatsikaritra. Aleo lamina tsara dia isisy aloha. Dia volako lava ny kilalao mbola hoela sady raha ny fahitako ty faharoa ty tsy dia sarotra fa vehivavy manaraka amin'ny marary. Lehilahy be reny ara mila miala mainako maika afa zay vehivavy fanaka malemy. Izay voalazako anao rehetra izay ny zava-nisy taty rivo a. Inona ny atao fa manamafy aso ataon'ireo dokotera ohatra nanaovana ny Stéphane koa ty tsika e. Milamina aloha ianao fa inona ary ty? Efa ndamana izany ange zao no atongavako aty fa aza matahotra ianao e. Efa eto anampy ianao fa aza manatsoana. Ka inona ary ny azontsika atao e? Andao hiantso polisy ka? So tara eto ihany ka anenina. Milamina ho aloha ianao. Tsy mety zany miantso polisy zany. Tsy mety ahoana e? Efa fiaragoavana ny ty ataon'zareo ty e. Minao fa efa misy fiaraha-miasa amin'zareo polisy mihitsy zao. Alao hevitra hafa ny tadiavina fa vao mijabaka amin'izany tsika ty tavelo. Ka inona raha ho any atao? So fotsiny aloha nandeha atao e. Ianao tsara. Ianao reraina aloha no mijery any dada ohatra ny mahazatra. Dia aleo za aloha tsy misy mifantanana fa so mantsy manjaro mailo izy. Sady ianao raha teo mbola afaka mijery any dada. Eny fa na dia tsy mifantana aza fa lavitra. Fa zava-dehibe aloha zay. Fa hony tokoa aloha e. Fa matsiaro tera ve dada sa mbola tsy matsiaro foana? Mbola tsy mahatsiaro tena izy rivo a. Mbola afaka 12 heures ange hono vao mahatsiaro tena izy. Zay vao lefo ny fanafodina natoranana azy tamin'ny fandidiana. Zany ve? Zava-dehibe aloha dia mbola afaka mijery any dada ihany ianao hatreto e. Fa vao marinao tsara daholo nefa velo ny valiny taratasy tamin'ny fandidiana azy. Marina tsara daholo ka. Rendray mba hitany masoko tsara ary tena voapirofo fa efa nididiny dada. Ary efa nisy fitsabonana natao tamin'ny voan'ilay simba. Ary hitany masoko koa ny taratasy nanamarinana fa tazon'ny hopitaly 10 andro izy e. Araka ny lazain'ny dokotera koa dia tsy misy ahina ny fahasalamana. Efa vaovao tsara be ho antsika aloha zany Rolandy a. Tsy misy atahorantsika intsony zany aloha ny fahasalamany dada hatreto. Misitrana soma tsara ihany izy. Araka izany fitantaranao zany dia ara-dalàna tsara ny fitsaboana ato. Fa ity fiara-maizina ataon'ny zareo ity fotsiny zavatra hafa mila tadiavana vahaolana. Dia ahoana tokoa izany nataontsika rivo a. Dia hijanona amin'izay voalazanao izay fotsiny izany ty tsika ity. Raha ao amin'ny atsakany sy-andavany fotsiny aloha izay lazaiko anao izay fa any ambony. Aza manahy ianao fa tsy maintsy avotantsika dada. Izay eo ampelantanan'ireto ny ratsy ireto. Ny angatahako anao fotsiny dia aza hovaina mihitsy ny fihetsika. Ataovy toy ny mahazatra ihany. Ataovy toy ny tsy mahalala ninonina ianao. Dara azy ianao tsy nisy nahita tamin'izany ny resaka izanyko. Sokoary ianao fa mba hamailo ihany dia tsy azo ny caméra de surveillance atao amin'ny hopitaly araka ny fitantaranao. Eny ary, matoky anao arivo a. Ary ohatran'ny misy zavatra mampiaya marina. Nakaiza moa zany le madama mpanaraka an'le mirary ato iny tamin'ny tranga samborana angia Stéphane iny. Aleo hoe ho jerena kely amin'ny caméra de surveillance sao mba mahafanta-javatra eo iny zay voaloza. Baka daholo mantsy ny resaka tamin'iny sao mba eniny kala vavy iny ka mailo izy.
aleo marinina mihitsy zay aloha fa tsy mandro mihitsy zany saiko zany ka zavatra kely tsy isy dikany ohatran'ireny matsatraindray nozao animba nytetikady rehetra tsara koa no mailo amin'ny zavatra rehetra tsy taka voalenarana koa matsy tefa efa fanao ihany eo amin'la séquence nyresana tao amin'ny brawiny ihany koa nge tena jerena fa tsy hoe tamin'ny fotoana ray manontolo iny mihitsy isy mora jereny zany fatarina daholo fotsiny hoe izavina nandalo teto akaiky ny broka mety ahino ny resaka raha tsy diso matsy dia nivoy ho varavarana io fa za niditra voalohany tato amin'ny bro dia reo polisy nitondra ny Stefana no tao aoriana ka tsy nahity io varavarana io raha so jerena eto dia mirosirosy kely fa mbola lavitra be zany ka eo teto zao zahay ilay mifanazava be tamin'iny ohatrany tsy nisy olana andalo mihitsy izy zany ka milamina ihany ny amin'iny zany tsy isy atahorana ary aloha modiditra atao amin'ny hôpitaly dia ny mpiambina ny caméra de surveillance manerana ny hôpitaly mihitsy aloha ny tadiavina le fikakana n'la tahirin-trano ny idiran'ny landy ato zao no tena nahirana ka tsy misy afa-tsy izay mantsy zao no atao voalohany fa tsy hity izay hevitra mino koa mantsy fa efa miara-miasa amin'ireo mpiambin'ireo ilay dokotera mpanao feramaisina matoa tsy hita tamin'ny fijerena izay vidéo izay misy ny marina tsy misy afa-tsy izay ihany koa ny porofo hahafahana miampangan'ireo fa toa efa mipetrapetraka daholo mantsy ny tetikadin'izy ireo mino fa raha hijery mahaimaika fotsiny izay vidéo izay ireo polisy dia tsy atsikaritra famafana pahana orona tsara tamin'izany ny asako raha teo koa moa miresaka sy mikirakira orona tsara reny ka raha vao hitako izay vidéo izay tonga dia fantatro avy hatrany aleo mihitsy ny fakanan'izay vidéo izay no tadiavana fika fa io irery ihany zao ny lalana farany ahitana ny marina aleo no manatetikady matotra tsara iny ny fanananton'iny la vehivavy nyresahako teo izay mpanatitra sakafon'ilay bandim-piambina io minitra vitsyletsy no isaina dia matory am-piadanana ao lahy nanaiky ny nasiako fanafody fampatoriana ny sakafony ny tovavy iny rehefa nomaiko voly nifanaraka tamiko izy fa tsy laza namin'izany idirako ao amin'ny fangalako an'ilay vidéo tena isaorako be dia be izy fa raha tsy nisy azy tena tsy nahita hevitra iny ny fanivoaka izy sady nanomety ho marika hoe vita anylala sisa rivo ny ambony vorestoreo dia iny lany miditra fa tsy arehan'izay ambonin'ny tany io tratran'ilay fanafody fampatoriana hitandre amin'izao ry landy fa ny fafanadolo ny ampahana orona tsara tamin'ilay nidinanareo tao amin'ny hôpitaly jereo ny ty orona tsara ty eo tsy mifampitoy mihitsy io fa nisy zavatra nanalana tao nefa teo amin'ny fotoan'io tsara nareo niditra ny hôpitaly raha araka ny lazainao tamin'ilay telefony iny tena marina mihitsy zany dia dada koa zany anisan'ilay marary anaovan'ireo tsy vanin'ireo ny asa ratsy ny matoa efa ny fafana vidéo maneho ny fidiranay tao amin'ny hôpitaly io mazava ho azy zany efa hita aloha izay ty porofo ty nanamarina n'izany rehetra zany fa mila mitandrina foana nefa sika raha izany na efa hitao tanana azy ty porofo ty fa tena feragoavany ty atrehany ty matoa mantsy dokotera io efa mpanao an'izao dia efa misy olona maro miara-miasa aminy ka tsy atratrarana azy dingana voalohany izay no vitantsika fa mila manao manatetikady maty-paika manaraka sika isam-borana nireo mpanao ratsy ireo dia inona ny atao amin'izany rivo tena tsy hitako sy asiako ny tenako manoloana n'izany zavatra rehetra izany marary mihitsy ny adohako mieritreritra n'ilay izy tonga dia any amin'ny dada foana ny saiko hoe dia sanatria ve ka alain'ireo akeriny ihany dada ohatra ny nanaovany an'ilay zazavavy kely ny marary ny tsabony tao amin'ny hôpitaly io matahotra mafy ary rivo vo eto mpikaroam-ba olana resika ary mba zavatra tsara atao an-tsaina amin'izao fa azany ratsotran'izany foana tsy maintsy hotratratsika ny mpanao ratsy fa aza manary toko re aza mora kivokio fa
efa hito tanana indray ve ny polo voakivindrika fa honoa nanao ana tokoa aloha zao ny fahasalamany dadao izay efa matsiaro tena izy lazain'la dokotera fa hoe manao hémorragie be ony iziko zany ve ie nisy fotoana ary izy sempotra dia tsy maintsy nampidirina tany amin'ny salle de réanimation indray tena mampitaintaina be rivo tena mampitaintaina ny fahasalamany indray mipimasy kely fotsiny nahitako azy tena entina any amin'ny salle de réanimation andray izy any nefa tsy azon'ny olona hidiran'izany afa tsy mipitsabo ihany tsy misy atahorana ny amin'izany fa aza manany amin'izany ry mba ny olona didiana no manao hémorragie ohatran'izany mahery izany vatiko izany fa tsy maintsy ho sitra ny dada ary tsy maintsy hitafaverina ny Madagasikara sika telo mianaka izany engany elesy sotra letsa ary maninona moa raha rarotina amin'io marary io any amin'ny salle de réanimation ohatr'izao ny hipetra tsy hafany io madamy mijery ny marary ohatra ny hevitra mety zany sady raha nyfahitako ilay madamy iny ohatra miady rery izy fa tsy mbola nahita fianakaviana hafa namaka akoatra azy leo rangahy izay mihitsy ny atao afaka ny aninina eo io maintsy mahaveodray mahatsiny izao anontany vovao mahakasika an'irany ileo mboarina ny taratasy fitazomana niny marary iny eo amin'ny salle de réanimation foana aloha mandrapa na dia efa salama tsara sy tsy mila familomana iny antsony azy izy ho hita eo ihany ny toyny avy eo asinona sonisy kasety dia zay milamina ny amin'iny zay sarom-pisaina koa ngamby izany mino fa izy angamby zay entré manahoana dokotera saika mba hanontany kely ny fahasalamany indray koa mahazo toerana renao aloha misaotra tompoko ka zao ary iny dokotera no mifantidinana atao azy dia nanao hémorragie be izy ary tsy mbola afaka miaina ara-dalàna ohatra antsika izao no zany dia tsy maintsy mijanonao amin'ny trano famelomanaina foana izy mandrapa aloha ny taratasy manamarina zany iny ray sy tevakio ary azoko jerena ve tompoko ny fanamarinana fa manao hémorragie tokoa izy dia azoko jerena koa ve izy zao ary oatra mitady ho fetsy izy zany aleo aloha moa dia ampaherezina kely tsy fantatrao anga fa tsy azony olo idirana ny amin'ny trano famelomanaina any raha tsy ny dokotera rery any aza manahy ianao fa tsy misy atahorana ny fahasalamany salama tsara izy fa izy tsy afaka miaina tsara foana fa zay ny mbola hitazomana azy ihany rehefa mahazo azay eo izy dia avoaka amin'izay fa tsy maintsy asiana oksizena fotsiny amin'izay fotoan'izay no afaka mijery azy raha ny vinavinana ataoko ary dia afaka vito andro izy mety afaka iresaka ara-dalàna aminao amin'izay zany ve tompoko oay fa vao tsara kosa izy zaniko zay marina rehefa ka mandeha amin'izay ngamby ianao aloha fa mbola andeha hijery marary hafa io eny dokotera mahavelom-boly kosa aloha rehefa vao nambaran'ilay dokotera teo iny na izany aza nefa mbola te hanamarina mihitsy aho hoe tena mbola ao amin'ny trano famelomanaina tokoa ve dada tena tsy mandry mihitsy any izy ny saiko zanany aleo rangahy hijaikijaiky dia tiliana kely eo amin'ny varavarana iza koa no ahita io na za koa nge tsy hiditra any fa hijery ny dada fotsiny hoe ao tokoa ve izy sa tsy so ihany keo aloha fa hitako ilay hevitra nidiran'ny dokotera tamin'iny aleo rangahy izay mihitsy natao lasa zao fa mitebiteby loatra ka tsy tatiko tsony aro aiza koa ty madama mijaikojaiko ity zany aleo aloha maniny diseraingy ity dia asiana rampanafody tady hiditra nkeriny any ohatran'ilay bandiny keo dia tsondroniko any ary tazoniko anombokandroany lo asiana rampanafody inkany ity dia arahako izay alehiny iny fa tsy azo tenenina mihitsy zay aza manatona mihitsy koa ty madamy ty raha nataoko mifandahina fa atao tsy mba nisy nanaraka mihitsy hatr'izaiko
iny eny fa tena niditra any amin'ny hevitra makany amin'ny trano famelomanaina mihitsy. Be dia to zany raha olona ka zay raha mba mahay mionona ny zavatra lazaina azy mihitsy. Mahita ny tsy fahita koa ianao zany rehefa tsy azo tenenina moramora. Aleo fa raha voatafiditra hoe tonga dia hiditra aingana koa ary tsondronika avy hatrany iny eny fa tafiditra ary aleo hiditra aingana koa. Dokotera, Arina ny ataonao aty? Tsy efa lazaina ianao fa tsy azo hidirana aty? Ka tsy misy an'izany kakazany fa inona ianao? Zay fa voatsindriko teo amin'ny tiandrany tsara ty. Ary iny fa tonga dia nitolefika avy hatrany voatratra n'ilay ranom-panafody. Ary aleo ty tonga dia alefa any amin'ny efitra misy andrainy ihany dia tonga dia tsy avoaka intsony fa tsy. Fahaizako ary azany. Andriamanitro, fa ahoana izao e? Ary mifatotra an'izany tongotra matanako izany. Sao efa tadidiko loha sy tia marina. Tena voasabotra ilay dokotera tsy fanoniny aty a. Aizainao ry fampijaly a. Oay, efa misy fandriana afako eto akaikiko eto e. Tena i dada marina. Dada, tena mbola tsy mahatsiaro tena izy izany. Izy koa raha moa mbola misy oxygène. Ary tena mpandainga mihitsy ake izany ilay dokotera tsy fanoniny. Ay dada tsy any amin'ny salle de réanimation akory. Ary misy olona tamin'ny manatona aty izy izany. Tahitra sady ianao ka ahoana honinona ny vaovao ato? Dokotera tsy fanony ianao e. Fa maninona ny tazominao ato? Zao ny mahazo rehefa tsy manaraka fantaminana sy tsy azo tenenina e. Ary moramora ty vava fa eto am-pelatanako ange zao momba anao e. Tsy fanony ianao e. Raha tena lehilahy ianao dia avitsory a. Adalanga ianao a? Aza efa eto am-pelatanana ko mbola vahana indray tsy. Ary andao afendratsy amin'ny efitra ray aty za tsy izy fa sao atsiaro teny eo ihany mararitsika ka nahirana eo. Afaka fefakatiny angamba izy dia atsiaro tena amin'izay. Etsy za tsy izy ataosika afa mandeha fotoana e. Fa hoentinao ay zay e. Oze, fa le madamy ty ve tsy maheno tsara sa hoana e? Ianao indray no mono andrainao eo raha taitra eo izy. Tsy mahazo mijanona ato ianao mazava aminao tsara zany e. Olona ilaiko eo fahavelomany. Dada, dia tsy hitanao tsony ave. Soa ihany fa nisy an'ilay polisy namany dada toy ny afaka nanampy anay amin'izao raharaha zao. Matsy tena ohatrany tsy mahatoky an'ny polisy eto amin'ny hopitaly eto ka matomatsy mbola tsy tratra amin'izao asa ratsin'izao ireo dokotera io dia mety mino fa miara-miasa amin'izy ireny ireo. Aleo mitandrina vahiny zany ity. Anakaiza koa ary landony mbola tsy hita ihany hatramin'izao. Zany izy raha nodita ty hatrano mihitsy androany na dia nandalo kely fotsiny ihany aza. Aleo hoe andramana tsona. Tena ohatrany tsy mandeha koa nge izany telefonina izany. Fa misy inona ary ihany. Dia sanatria ve ka maharary mafy indray dadany? Dia ho sahirana amin'izany ihany koa ve izy? Dia maninona nefa ny tsy mandeha ny telefoniny? Mahagaga izany. Dia inona ary no atao? Aleo raha nga jereko any amin'ny hopitaly any mihitsy izy fa tsy andro mihitsy izany saiko izany raha izao ka izao koa sahirana rery ihany izy na misy zavatra mahazo azy any. Tena efa nivezivezina lerana ny hopitaly aty fa tena tsy hitako mihitsy izy. Na kaiza ary landy. Inona no atao? Sa ve antsoina ilay polisy namany dada to aloha dia ho teo izay atao e. Aleo raha ngazay mihitsy no atao Aleo hivoaka ato aloha dia hiantso azy.
dia sanatria ve ka efa lasan'ny polisy ihany ko landy. Ny iako izao hoe tsy nazaka ny tsy fahitany andray ny tato landy dia niditra tsokosoko oatra n'ilay raha misy ny tantarainy tamiko iny ka dia voasambotra any izy. Haiko ihany mantsy landy sy ny fahataitairany. Mandeha ihany ny fotoana fa aleo velesina ny fidiny mafana. dia nyty mandefa mailaka amiko ty ilay dokotera namako mpitsabo any États-Unis fa mitady fiaraha-miasa maika ony. Tady vo maika ony le rehefa misy marary mila soloana voany aminy. Mbola be o le reny nanambazan'le tompon'le mararo an'izay mahita voany lonan'io marary. Dolara maromaro mihitsy izany a. Tena mila mihetsika lary Sébastien amin'ity a. Maninona mora le madamo any karakarina amin'ity serty a? Inona ny olana? Fito andro le rehefa raha fatarany a tokony ho tongany ny entana faradilo amin'izay a. Mety ho taraika tsy ho voatazona ntsony ny ain'le marary. Mbola malalaka tsara zany fotoana zany. Aleo rangahy tonga dia valiny le ry dia raketina sira fa ny entana koa ato misy ohatray. Miala tsiny aminao ary mpiray tanindrazanamiko fa tsy maintsy mitady voly Sébastien. Asain'le polisy namantata tohijery any landy sy ny dadany eny amin'ny hopitaly miaraka amin'reto atotataratasiny zareo reto a. Vao mandala le dokotera ozy dia antsona avetrany zareo. Ary amin'izay no anaovana ny fisavana ny hopitaly ray manontolo sy ny fisamborana an'le dokotera ato domikotrika an'io aferako avan'io e. Rehefa izay rangany toromarika napetraka zareo dia aleo arahana. Mino aho fa efa voadinika ry zareo tsara izany matoa saina ataoko. Tsy misy azo atao afa-tsy izay ihany koa izy fa tsy maintsy izay no iresona hitadiavana ny marina rehefa tsy nahita ny landy tany amin'ny hopitaly a. Lasa hoe alohan'ny andehanana aloha aleo marinina tsara ihany reto atao tantaratasiny landy sy dady reto fa sao misy tavela. Aleo aloha andamindamina an'ireto fitaovana fanodiny reto dia atomboka ny asa fa mandeha ihany ny fotoana. Rehefa vita ny fandaminako an'ireto dia antso an'le infirmiera iny hanampy aho fa tsy vitako rery mantsy ny mandidy an'le madama iny eo akana mivoana. Milamindreto fa aleo aloha atsoko mankaty amin'ny bloc le ry dia tonga dia asaiko ataon'le ry anestesie générale le madama dia atomboka ny azy. Iza moa ny fintaiko teo? Iza koa ary za manelinkely izany. Entrez! Tia mihitsy ilay dokotera raha araka ny fitantarany landy. Hitako any amin'ny daholo mantsy ilay famantarana no lasainy aho. Aleo tonga dia mitenika azy fa izy mihitsy io. Manao any ianao dokotera? Manao any ianao? Mahazo toerana ianao? Saotra tompoko. Ka inona no ataonao izay? Tsy izany dokotera fa misy olona jereko atao amin'ny hopitaly nefa tsy hitako mihitsy izy dia nanatona anao a. Izy izay olona jerenao izay misy mombamomba azy angahany aminao any. Izay hitako ka le madame Hollande iny da tadiavin'ny ty ramosety. Misy ka? Reto ny atao tantaratasy momba azy ireo. Tonga dia sangany ahana be ilay dokotera vao naheno aho hoe hitady olona. Ela kosa aloha raha vao ratsy fihetsika eo dia voatery tsy maintsy hampiasa hery amin'ny lahy. Aiza hoe zafady? Andraso hoe jereko raha misy ireo olona lazainao ireo ato amin'ny reto tantoro-taratasy marary ato amiko reto. Tena le madama sy le rangahy marary eo mihitsy reto ato anaty taratasy reto. Tena tsisy an'ireo olona tadiavinao ireo ato amin'ny hopitaly raha misy mialatsy indrindra. Ka tia mihitsy anie ilay hopitaly lazainy tamiko e. Ary atao amin'ny sampana fandidiana mihitsy ry zareo amin'izao fotoana izao. Tsy izany mantsy fa izany vadin'ilay mpitondra ny marary voalaza ao anaty taratasy io. Ka efa miteny aminao aho tsy misy an'ireto olona reto izany ato. Sa no tsy mahiteny gasy tsara no nefa to malagasy tsara miresaka amiko. Sa veriko miteny aty aminay indray. Itsoko polisy ianao dokotera rehefa tsy laza ny marina.
ianao mamy manakorotany indray ve raha angaty iny miantso polisy adalanga ianao ay aleo ary fa tsokon'ny polisy dia ho hitanao tsara zany tsy ny polisinao dia ho hitantsika eo zany verinao fa misy matahotra polisy areto tratrako elahandro any ity any ko ny anarana fa ty amiko aty ny tsy mahay mipetraka aza mihetsika eo ary ianao fa hiantso polisy aleo tonga eo izy ireo dia mifanazava tsara sika fa izy alahy no mandeha dia atsihetsika eto tsy fantatra elahy nga fa ato amin'ny broko nge elahy zao tadobe lobe ny le ty zany aleo hetsika mahery fa tonga dia daroako avetrany raha zao gabariany zao koa tsy misy ataorako any mihitsy oay le ty fa iza koa reto polisy hafa reto fa tsy takany mazatra za mihitsy no anao fanadidina ny lahandro any fa tsy ny polisy hitany lahy ty clé USB ty ato no misy ny marina rehetra ary jero tsara ny zavatra ao anatiny aleo aloha tsofika eto amin'ity ordinateurany lahy ty ahitany lahy azy tsara fa ahoana koa ary zao za koa ty tsy afaka mihetsika intsony fa tazony reto polisy reto sady foambana basy ary fa iza koa ary le ty no miseho manana proof be eto hitanao io nakaiza ny ampahana orona tsara teto tsy mitovy amin'ny polisinao akory dokotera fa olona nandinika sy nianatra momba ny fikirakirana ny orona tsara takotony zao ny proof fa olon-dratsy ianao pakakeriny marary ato amin'ny hôpitaly fa ahoana ary nazony le tian'io video io tena kopy daolona fenina rehetra le ty tsy mahateny ianao dokotera fa miseho sy miariary ny marina rehetra ny izanao na fenina ary aloha hitadiny vadiko sy nindainy izay marary ato amin'ny hôpitaly mbola ifakahiditsika avy eo aleo hoe atsy amin'ny tsefitritsyndray no hiditra ireo polisy sasany mantsy ohatrany lasany ambony daholo salle de réanimation no soratra eto amin'ity varavaran'ity zany ny aiko efa nafindran'ireo dokotera tsy vaniny reto any amin'ny toerakafa ngambo lany tsy data tena tsy misy nizan'izay ntsony ato marina aiza reny nafen'le dokotera tsy vaniny iny andraso hoe ohatra misy varavarana ne itsy zany aleo hoe andramana voaina io kosa vanofoka tena ilanda marina aleo aloha alako aingany ty tapom-bavy ty rivo fonjeo angana rivo angana anao fa hotratra eto angetsika fa ao ty rojo amin'ny tongotra sy ny tanako ty dia andao jerena aingany dada dia hitsokotsika rivo lamina aloha ianao hoe tsy misy atahorandry eto fa efa eto ary efa voasambotra le dokotera sy ireo mpiara-miasa aminy ay efa feno polisy ihany keo ato fa aza manahy intsony ianao zany very rivo misotra n'andriamanitra fa tonga raha-potoana zany nareoko dia aizy dada zao aleo aloha anao vahana dia voasika mitady azy aza manandry fa tsy maintsy ho hitantsika izy ary efa mitady azy eraka ny hôpitaly ny polisy ihany atsy ambadika atsy izy rivo itsy ambola tabatra itsy lakile anity rojo mamatotra ny tanako sy ny tongotro ito tefa ao aingana andraso alaiko vetivety ary aloha io dia amanao ahy zay vity ity dia tareo aingana ary ny lalana fa ianao anie izany mahita ny hevitra misy andady andao aingana ary fa tatyany natosika le dokotera teo avitra somatsara ihany zazy dada rivo tena efa kely ny finoko tamin'iny zavoasambotra iny so ihany aloha fa nisan'le polisy namany dada to fa raha tsy izany angamba dia tsy fantatra intsony izay toy ihany teto eta fa sano mihitsiko saika loza koa anie izany ry landy fa loza inona koa rivo araka ny fanadidina nataon'ireo polisy an'le dokotera dia nanaiky ny heloko izy ary mitantara zavatra marobe toy izao hoe ahoana ry rivo mitantara hoe efa fanao ny dokotera io ny araka ny voalaza ny misoloky sy ny makamarary tahaka ny reneny amin'ny hôpitaly zany efa reny hitantsika ireny mitetika ady fanaony zareo amin'izany ary ny antony anaovan'zareo an'izany dia eo misehatra ny fitsaboana ihany miara-miasa amin'ireo dokotera any amin'ny firenena matanjaka izy ireo dia nilanan'ilay olon'ireo izay azon'ireo dokotera ireo dia ny akany taova anoloana ny taovan'izay marary milana izany any amin'ireo firenena matanjaka ireo fa vola be araka ny teniny tambony izany
Zany a dia zao raha tarakely fotsiny izay dia efa saika nalainy zareo vo fa misy marary mila vomaika be hono any Etazonia. Zany very rivo. Mba tena loza koa zany a, dia saika maty a zany. Misaotra an'Andriamanitra fa tena noho ny fitahiana sisany tsy natateraka an'izany. Fa hon tokoa arivo. Inona ny vaovao farany mahakasika Monsieur Stéphane le mpitondra marary nitovy tampoka le voasambotra iny. Ianao mantsy ny tany am-polisy tany. Efa nivoaka izy ka, ary efa sitrana somatsara tahaka ny dada ihany koa ilay zany nitsaboina tao amin'ny hôpitaly io. Ay kosa, fa vao tsara kosa zany. Milaza ny ho avy eo zareo androany mantsy. Avelako aloha ianao fa le polisy namany dada tao tia miantso anaty. Jereo kely aloha ry lany zany olona izany a. Andraso ary vetivety e. Monsieur Stéphane na marina, mandroso ianao. Manao any ianao? Salama tsara ka. Efa salama koa marary. Salama tsara izay se. Mahazo aloha toerana. Andana aloha rehefa lany dia maka-ranom-boankazo kely sotrosotrony eto a. Mafana loatra koa izany andro izany ko. Ilozako vetivety ary aloha nareo e. Ka hoana ry se? Efa salama tsara ny zanaka se? Efa tena salama ka. Tena misaotra betsaka fa tena raha tsy nisy ianareo angamba dia tsy haintsony izay ny efa ran'izao tantara izao ka. Inona moa ny isaorana amin'izany fa samy nananana marary any isika e. Enjana tokoa aloha ireny zava-nisy ireny a. Tena enjana ireny ka. Izay marina le hoe tsy misy marina izay tsy hisy eo e. Izaho aloha tena nao antso avo amin'ny mpitondra fanjakana any Madagasikara mihitsy vao tonga any e. Tena betsaka loatra ny tsirambina hita amin'izao mahazo anay izao. Tena tsy ampy mihitsy ny fanaraha-maso akaiky ny mararetina aty. Tena marina e. Profo izao efa mahazo antsika taty izao. Tena mety mihitsy izany. Aleo rangaha voaka mihitsy mba ho fantatra zareo fa tena mijaly mitondra marary aty ivelany aty ohatran'izao a. Mino kosa fa ho taitra zareo amin'ny mpandrarao amin'ny fahasalamana raha vao mare an'izao. Ary andray fepetra mihitsy fa tena mijaly ny Malagasy manana ny mararetina aty ivelany. Engany mba izy ihany izao fitarainana amin'ny zava-misy ainantsika aty izao. Sy izay saritsary ny tsy fanarahan-dalàna sy fanaovana tsinotsinona amin'ny Malagasy izao e. Record FM nanolotra anao teo Tsirambina nosoratany Rakotoarivelo Antonio na Airtox. Ponina Zoma amin'ny rina ilaina zoto ary liva no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi.